zay rehefa hoe anao fifidianana dia vonona foana zay fifidianana na rovina na anticipé na emitro fa ny zavatra anankiray tiana io fantatra dia hoe tena fifidianana andeha mangarara avy eo ny zavatra tiako marihana aminareo a raha nandalo teto ray volana lasa zay ny DG ny Union Européenne dia zazo ao mihitsy ny resaka taminy hoe tsy rary nataonareo anao fifidianana koa ny any amin'ny RDC Républicaine Congo démocratique ny azy a 175 millions d'euros no volany ny atsika eto 12 millions raha nanontany CNI a de izy alay mba tsy mety io dia hoy izy rareo navaliny ana tsy ny vola ny problème aminay a fa ataovy mazava tsara aloha le le hoe indépendant le CNI zany moa ve le CNI io izy tena indépendant ka raha tsy indépendant io a zay tsy amey anareo tsy hanampy anareo dia anontany io ny mety aty amin'ny rafitra aty ambony mety misantira zao indépendant fa za raha mahita an'io ary amin'ny fokotany ary amin'ny district tsy indépendant zany io ka tokony amboarina aloha le rafitra vo avy any zao avy amin'ny Bruxelles dia niresaka tamin'ireo parlementaire européenne anampy ry zareo tena anampy fa amboary aloha le ma indépendance fa tsy boaiko io ny ery